Hiditra amin'ny fahatelontsika izao misy asa atao anatin'izy ity processus efa manomboka dia mitohy izantsika izao stratégie sy paikady indray zany zao no ifampiresantsika miaraka amin'ny Tendrombohitra RAKOTOARITSIFA Sedera izay missionnaire ihany koa ahoana ny anababoana ny vohitra tsirairay avy. Tsika reto zany dia misy talentana amen'Andriamanitra tsika. Ny talentana amen'Andriamanitra any asina zao ohatra hoe double triple fa tsika zany motr'izay ihany koa hoe ato manko misy an'ilay atao hoe vohitra tendrombohitra ny fianakaviana, tendrombohitra ny fanabeazana, tendrombohitra ny toe-karena, tendrombohitra ny serasera, tendrombohitra ny kolotsaina, tendrombohitra ny fitantanana, tendrombohitra ny fivavahana. Ato anatin'ny fitantanam-panjakana zany raha manontany tena zao tsika kristiana dia ahoana raha ny azahoana ahafahana mitantana. Zay manko le hoe vohitra manafika vohitra dia atao zany zay anjakana amin'io vohitra anankiray izay efa nanomezan'ny tompo talenta na fahaizana manokana io. Sedera RAKOTOARITSIFA no hitondra an'izay amintsika ka dia mentsika tehaka izy. Saotranao ny andro tompo. Saotrany Madame Elia ary faly aravantsika rehetra mankasitraka atorianan'ny manam-pahaiza moa dia somary sadaikatra ihany fa araka volaza dia samy misy fréquence men'ny tompo anazy io amen. Ary rehefa mitsingevina ny ambonitsika dia hoetiny any ambony terrain. Zay moa masur terrainay dia hoe anababo an'le tanàna araka ny maha hoe sur le terrainay dia hoana ny anababoana an'izay tanàna zay ary makany amin'ny firenena ho an'i Kristy. Ary mino fa no le fanazavany teo dia misy vomaika me mazava be le zavatra atao anatin'izy ity fa za dia mino somana tena fa tena ho lasa babon'i Jesosy Madagasikara ary zay atao amin'ity Madagasikara ity voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalantsika tsiraray avy. Dia arak'izay moa zany dia fampiraisana satria zay moa le hetsika fampiraisana ho an'ny kristianina ary zay natao hoe zava-dehibe ao anatin'le izy ary zay no hazavaina voalohany stratégie voalohany dia ao anatin'le fampiraisana satria za mino fa ao anatin'le fampiraisana dia isy multiplication zany le énergie ka isy fetraikany amin'ny firenetsika ka eo amin'le fampiraisana eo mihitsy zany le olana ary ny tenin'Andriamanitra anakina anazy moa dia hoe mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary za koa aminao mba ho amintsika koa izy mba hinozy zao tontolo zao fa ianao no naniraka. Ny firaisantsika zany no anehoana fa ato amintsika Jesosy ary anekeny zao tontolo zao ary ao anatin'izay zavatra izay zany dia inona moa ny tenin'Andriamanitra teny hoe mba ho ray ihany ahatonga le vatantenan'i Kristy ho ray ary Kristy ho loha. Araka ny voazateo zany dia tsika samy manana ny nametrahan'Andriamanitra avy, samy manana ny maha unika atsika araka le voalaza teo na ny empreinte-tsika na ADN-tsika dia tsisy mitovy tsika ireo na ray aza. Zany hoe misy nametrahan'Andriamanitra tsika tsiraray avy ary zay zavatra zay ny tian'Andriamanitra aka ny toerantsika isika fa tsy aka ny toeran'ny hafa. Eo manko ny olana ny zavatra mitranga te aka ny toeran'ny hafa foana isika ary zay mahatonga ny korotana fa araka volazany hoe samy hafa fa iray ihany tsikany. Zarazara samy hafa ny famezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zaraina fa ny fanompona nefa mitompo dia iray ihany ary zaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany zay miasa amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny olona rehetra. Tonga tsika ho ray samy araka aka ny toerantsika. Eo manko ny asan'ny devoly dia ny ampisarazaraka tsika dia satria rehefa misaraka tsika dia malemy araka volazany tenin'ny mpanao colonisation teto hoe zarazara ho anjakana satria rehefa mizarazara tsika dia lasa faible ary zay faiblesse zay ahatonga ny fahavalo anjaka fa ny fitambaratsika ary zay fitambaratsika zay nahatonga hery lehibe ary ao anatin'izay hoe hery lehibe zay zany ahatonga ho lasa ray tian'Andriamanitra ho tonga ray fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Tsisy tsony anaram-piangonana nataoko hoe tsy manala ny anaram-piangonana fa ambony ny anaram-piangonana zany mitambatra le koro na samy manana ny anarany ary samy manana ny identitény samy hafa fa inona no tonga zay tanteraka zay dia ny atonga zay zavatra zay dia tsika mifanompo.
inona ny sakana ao anatin'ny fampiraisana araka voaloazaka teo ny olana ao anatin'ny fampiraisana dia samy teo lohany daholy samy teo lohany raha ohatra tsika atao amin'ny kristianina hoe manana antsotsika atao amin'ny firenena samy teo président daholy eo le olana eo le zavatra mitranga satria amin'Andriamanitra tsy natsony ianao président voalohany indrindra fa natsony ianao serviteur aloha natsony ianao anompo ao anatin'le corps fa ny toeran'Andriamanitra mametraka amin'ny toerana zay tiany ametrahana fa tsy anjara antsika ny olona manko mahatsiaro ohatra hoe misy antso amin'ny firenena zao de président voalohany indrindra hoe ary eo ny olana zany hoe be da be tsika tsy natson'Andriamanitra daholy samy atson'Andriamanitra ny firenena ary tsy hoary président daholy isika rehetra any le olana zany atsonitsika fa mbola manana sainy zao tolo zao teo lohany ary io zavatra nitranga teo amin'ny apôstôly na tamin'ny apôstôly ary dia zay ny zavatra nitranga ary nisy fifandirana koa tamin'ny anankiray ny amin'ny atao lehibe ary Jesosy taminy mpanjaka ny jetilisa mampanompo azy ary zay manapaka azy natao hoe mpanao soa fa tsy mba toy izany ianareo fa zay lehibe aminareo dia oka toy ny zandry ary zay manapaka dia oka toy ny mpanompo fa iza moa ny lehibe tsy zay mipetraka mihinana va sa izay manompo tsy zay mipetraka mihinana va fa za toy aminareo toy izay manompo antian'Andriamanitra ipetrahantsika dia ho serviteur itsika tsy anjaranao hoe zaho président tsy zay tanjon'Andriamanitra tiany voalohany fa tiantsika ho serviteur aloha voalohany indrindra satria any ny fifandirana eo ny teny idirany devoly ary zay tsy mampiray an'ny kristianina mihitsy samy te hitondra an'le izy daholy hoe avamiko nisehoan'le izy za ny anehoan'le izy za nitondra an'le fanovana tsy ianao le izy fa le corps le izy le vatana le izy ary tsika tsiraray avy ao anatin'le corps ny anjarantsika dia mandray an'le corps mandray ny andraikitsikany amma izy atsika raha ohatra zao hoe za tanana dia manao ny asan'ny tanana raha tongotra dia manao ny asan'ny tongotra fa tsy ary loha tsy izy fa Jesosy Kristy rery any loha fa rehefa manomboka tsika maka toerany loha dia misy désordre le izy misy désordre fa natson'Andriamanitra atsikany dia hifanompo isikany samy haka ny toerany fa zay manko ny asan'ny devoly na tonga ny asan'ny devoly voalohany tiaka ny toeran'i Kristy tiaka ny toeran'Andriamanitra izy rehefa nomboka ianao tiaka ny toerany olohany dia misy fifandirana foana eo fa zay hoe zay telehibe oka toy ny zandry zay teo mpanapaka oka toy ny mpanompo zavatra voalohany tokony mentalité araka le volaza teo hoe fanovana le mentalité atsika tsiraray avy zay manana antso ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra na amin'ny zavatra rehetra na sehatra politika na inona dia anompo ny hafa ny atson'Andriamanitra anao aza mieritreritra hoe ianao le lohany ianao le président fa ianao le natsona anompo voalohany indrindra amen dia zay fifamenoana zay zany ataontsika hoe natson'Andriamanitra tsikany hifanompo mifameno mba ahatonga le vatantenan'i Kristy ho lasa anankiray dia anehoana ny voninahitra Andriamanitra izay dia eto zany zavatra ty zany ataoko hoe zay ny tena hoe le zavatra tenenin'ny zoky ny asina teo hoe inona ny vokatry ny fampiraisana satria araka hoe raha le onde teo marina le izy raha ohatra hoe raha za mitondra zavatra positif mitondra zavatra onde manova le fréquence moa izy teo raha mitambatra zay dia se multiplier satria zao ny tenin'Andriamanitra hoe fanatrehan'Andriamanitra ny vokatry ny fampiraisana salamo 133 andiny voalohany ka hatramin'ny voavoalohany indre ozy izy fa tsara mpirahalahy raha miara-monina fa io nandrotrohan'Andriamanitra fitahiana dia tahaka ny andro izy milatsaka amin'ny lohany arona vavany ka hatrany amorotongony akanjony inona ny dikan'izany zavatra zany fa rehefa miray ny kristianina misy fitahian'Andriamanitra zay mbola tsy nitrangatra amin'izay manokatra varavaranlanitra irotsaka zany hoe misy fahasoavana lehibe irotsaka rehefa manomboka amin'ny raytsikany satria zay zavatra zay mahatonga le fréquence an'Andriamanitra manokatra le tsy haiko moa manazava anazy scientifiquement fa haiko le izy haiko le izy tsy haiko raha azontsika tsara ka itsika zay le olana eto Madagasikara na samy kristianina aza mbola mitsitokotoko na samy manatso amin'ny firenena ary mbola samy teo président daholy ka tsy manokatra le ouverture am'le fitahiana ngedabe tsikany fa maka ny couloir atsika ihany maka ny couloir atsika ihany dia zay zavatra zay tsy mampisy le izy na mivavaka ary tsika io zany le mivavaka io aveo moa tsika mbola hiditra am'le hoe ahoana ny fanababoana le tena ilaina mivavaka ilaina ny teny fa tsy teny ihany dia zay zavatra zay tsikany hoe mitondra voninahitr'Andriamanitra tsy
tsisy enatra fa makany amin'ny fahafenony zao ny teny hoe Jauna 17:21 ary nome koa azo voninahitra zay nomeno aho mba ho ray any izy tahaka ny maharay atsikany misy gloire zatsika moa zao natsany hoe fara aty amin'ny enatra farany fa 5 farany aty amin'ny rambontsika misy fahafahambaraka misy enatra misy ozona ka hoana nefa be da be le kristianina satria tsisy an'io unité io tsikany tsisy an'io unité io tsikany dia afa-baraka isikany tsisy ny voninahitra Andriamanitra ary zay zavatra zay tsy haiko hoe za mora mahita ny amin'ny za sur le terrain farany zay ambanivohitra tsisy mpandeha any anaty ala sy ny karazany reny dia raha vao tamin'ny herinandro tany Ambovombe tamin'ny tapabolana tany Ambovombe latsaka ny ranomasoko hoe nahita an'le olona ohatran'ny ondro tsisy pia hoe Jesosy eo fahahoana Jesosy eo fahahoana ny inona mbola mahatonga ny avinaviny kristianina tsy mitambatra inona mahatonga mbola avinaviny kristianina tsy ara asa ny toerana tiana petrahana ve voninahitra tiana ho azo hoe fa Jesosy eo za akan'le couloir koa hiaraka amin'ny hafa anompo ny hafa mba tonga am'izay voninahitra zay fa telo miteraka afanganaka mpandeha sy tahotra an'Andriamanitra ny unité araka volazany hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:30 sy 4:30 ary rehefa ny ray fosainy teo le 500 000 teo le 500 hoe ary rehefa ny ray fosaina ray fosy fanahy ny olona rehetra zay nino ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia ray azy fa niombonany avokoa zavatra rehetra nananany ary tamin'ny heribe ny nanambaran'ny apôstôly nitsanganany Jesosy tompo ary fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa zay nanana tany na trano raha mivarotra an'izany dia nitondra ny vola vidiny zavatra lafo zay zavatra zay zany a dia tian'Andriamanitra zay firaisaposy firaisan-tsaina zany araka volazina hoe tsy mitady ny intérêt fitiavam-bola luxure sy ny karazana fa manomboka mitady tsika manompo ny hafa ary hoe tsisy manafitiavana lehibe ohatra zao manolotry ny ainy amonjy sasakaizana zany hoe ny velomako tsy resan'ny intérêt-ko tsony fa ny intérêt an'ny hafa ary zay zavatra zay mila ray fosaina hoe itsika samy matsiaro tena zany tsika hoe ao anatin'ny aizany Madagasikara ao anatin'ny aizana andao hitambatritsika voalohany aloha mamea le zavatra ty amintsika tsy andro hoe ny any ivelany fa itsika ireo miaraka tsikany arak'izay hoe mitanitsika tenatsika amiditsika ho an'i Jesosy fanjakany fa naraitsika ao anatin'ny filazantsara dia zay moa le filazantsara amin'ny prospérité dia hoe inona no azoko ao anatin'le izy fa tsy hoe inona ny adonao ao anatin'le izy fa inona ny azonao omena inona ny azonao omena ary zay zavatra tsara zany hoe itsika dia natsoan'Andriamanitra anomea hitambatra ny ray fosaina ary zay zavatra zay a tsy nisy natao hoe anizy fa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho antsika zany raha matsiaro ny tenanao kristianina andao hiaraka anolotra zay anananao ray fosaina fanahy fa zay zavatra zay no miteraka afanganam-pandeha sany ahona ny voninahitr'Andriamanitra raha isitsika efa nitranga ve zany efa nitranga zany ohatra Fiji efa nisy tsy possible zany fa possible zany ny zavatra nitranga tao Fiji dia tamin'ny 2000 dia nisy ady an-trano tao Fiji misy vidéo moa zany ao misy vidéo fa lava be le izy fa tsy asehoantsika dia fa zavatra nitranga dia nisy ady an-trano korotana fikatsoana teo amin'ny firenena ripaka tena tao anatin'ny ataontsika hoe tao anatina 50 andro dia nisy fikatsoana inona ny zavatra nitranga voalohany ireo mpanompon'Andriamanitra dia mbola tsy zay aloha fa mbola ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompo politika zany ny ady an-trano ary ireo mpanompon'Andriamanitra koa dia feno avinavina sy tokotsokoana sy fialonana ary fikomina ireo zavatra anankiroa ireo tsy na mitadana firenena ny mpisorona sy mimpanjaka ary raha vao ireo no ataontsika hoe tsy miverina amin'Andriamanitra dia miteraka ozona eo firenena araka le voalaza lizy teo zany hoe mila ireo mijoro dia ireo no manova araka tsy voatery hoe ny olona rehetrarehetra fa raha tsika zay natsoana aloha mandray le toerantsika sy miova dia miova amin'ny firenena inona zavatra nitranga nanomboka nampiova amin'ny Fiji nisy fahatsapana teo amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy mimpona ka nitavan'Andriamanitra ka nisy firaisapo ny vavaka ho an'ny firenena teo zany ny ainga voalohany ny fiovana tao Fiji natsapa ireo mpanompon'Andriamanitra sy mbola tsy mitany ampitondra aloha fa ireo mpanompon'Andriamanitra ny ainga voalohany ka nanomboka nisy vavaka fifonana tamin'ny firenena taitra reveo dia nisy film moa naseho nanaitra an'le izy dia ny zavatra nitranga
tany Almolonga, tsy haiko raha azoka misy hoe transformation ny Almolonga, tany avy Guatemala izy dia nanomboka zay zavatra zay naseho tamin'ilay firenena hoe nanomboka ny ray fosaina ka nisy fetraikany tamin'ny firenena vokatra lasa lasa mivavaka ny olona rehetra niena ny taux de criminalité ny vokatra lasa niavakatra 7 eny dia taitra dia hoe raha afaka nataon'Andriamanitra tany zany afaka ataon'Andriamanitra koa eto Fiji ary afaka ataon'Andriamanitra tamin'ny Fiji afaka ataon'Andriamanitra koa eto Madagasikara afaka ataon'Andriamanitra eto koa eto Madagasikara rehefa itsika manaika ary itsika ireo ny andrasan'Andriamanitra andray ijoro itambatra iova ka mila taitra zay le misy zay le fo agnambany ary zao zay hoe efa zao le fotoana any apotsika any dia efa malala efa marary efa mitary ary efa fantatra hoe tokony izao le fotoana ijorotsika any raha tsy zao dia oviana indray ary zao le fotoana tokony ijorotsika ka miparitaka tany amin'ny manam-pahefana le izy lasa ny prime ministre lasa kristianina nateraka indray prime ministre ary filoham-pirenena koa dia lasa natahotra an'Andriamanitra ka prime ministre nateraka indray lantany nitambatra zareo teo dia nanolotra prime ministre niovafo nitambatra zany reo dia nanolotra prime ministre niovafo hoe tiany fidinay andaotsika hitambatra dia nanolotra olona fa tsika samiady seza hoe iza natao iza tsy any amin'ny fedina ntsony zao fa any amin'ny fanambarana any amin'ny fanambarana ela tsika mila mitambatra tsy resaka olona io tsy resaka olona fa resaka firaisana tsika mila mijoro tsika ny ary manapatra ny heritsika ny iconquérirana io fa tsy enao io fa isika io ary zay zavatra zay ny tian'Andriamanitra dia ao anatin'ny vavaka tsika miteny hoe Andriamanitra mitenena aminay eto tenena aminay zay tokony atao dia mieno ao anatin'le izy izany eo fa tsy anjarantsika hoe satria raha vao mitenitsika izany eo za eo dia misy korotana sy ady foana ary zay tsy matateraka le izy mihitsy fa ndao hiaraka hivavaka hitambatra tsy resaka olona fa izay ka niaraka dia izay dia nitondra fivovana ary efa mitambatra tsy tao ampitondra ihany fa isam-pokotany lasa nisy vavaka isaka-pokotany nisy alombavaka isaka-pokotany nisy fetraikany tanytanana rehetrarehetra ka nisy fifoazana lasa nisy fatahorana n'Andriamanitra isaka fokotany sy isaka ny sehatra rehetrarehetra dia lasa nisy fifoazana zany niena ny erisetritra ka nandroso ny toe-karena nisy firaisam-posaina teo ampitondra fivavahana sy mpitondra firenena ary za mino fa zay notanteraka eto Madagasikara ary zay araka tsika isy firaisam-posaina anovany ty Madagasikara ty ho voninahitran'Andriamanitra ireriany izany ty diganiko te efa voasoratra teo tsy resahako tsony inona ny zavatra mila atrehantsika zany zavatra anankiroa foana manko ny aditsikany ary eo zany nifandraika inona fandraisan'le vavaka sy conquête de territoire zavatra anankiroa foana zany mila zavatra tsapatsikany dia izao hoe ady ara-pana sy fanababoana tanàna tenin'Andriamanitra Exodus 7:7 ka hatramin'ny 1:7 Mosesy niakatra teny a-Tendrombohitra Arona sy Arona mitazona amin'ny tanany Josoa tery anoloana ny ady tery an-kianja isaky ny latsaka ny tanany Josoa tanany Mosesy dia resy izy resy ny zanak'Israely ndraindray zany tsika mafy be amin'ny ady ara-pana fa tsy manao conquête de territoire tsikany rehefa tsika midiny sur le terrain fa ndraiky ika mivavaka fotsiny dia tsy miova ny tanàna fa inona le conquête de territoire zany hoe sady mila mivavaka tsika manova atmosfera satria zay nytenin'Andriamanitra zany atao fotoagna mpianatra fatorana aloha le mahery ozy izy zany fatorana le mahery zay le manova atmosfera fa rehefa avy eo rehefa miala le devoly dia mbola hiverina raha miteny za tsika mivavaka dia miala fotsiny aloha izy miala fotsiny zany le fanaratsy fa miverina izy rehefa tsy miraisitsika le territoire ary ny olana azy dia zao ny teniny hoe lasa mitondra fitonafy izy dia nefa alohany ratsy no voalohany eo zany ny olana hoe vavaka foana tsikany fa tsy miconquérira territoire tsy manababo an'le izy tsikany ary rehefa tsy manababo an'le izy tsikany dia miverina fito eny fa miverina fito eny foana le ratsy dikan'izany zavatra zany inona moa ny zavatra hoe fanababoana makaiza le fanababoana inona le dinian'le fanababoana mba ahafahantsika hoe tena miparitaka tena hoe conquête marina le izy makany amin'ny transformation voalohany ao amin'ny fanapahana
zay hoe Efesianina toko fahenina andiny fa 12 de hoe fa sika tsy mitolona amin'ny fomandra fa mifanapahana sy ny fanjakana sy ambajaka zao famaizina zao ary amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra de volo zany m'occuper territoire voalohany ao anatin'ny fotsikany zay le fanapahana faharoa amin'ny ankonantsika ireo fa ianao rehefa de mi-influencer manodidina anao ianao zay le ratsy zany de zao zay le ankonana zany amin'ny fanjakana fahatelo tsy ny ankonanao ihany fa ny tanàna misy anao raha ohatra zany le olona anankiray ataontsika hoe tangalamena izy manompo sampy izy manompoka mi-influencer ny tanàna izy hoe tsy maintsy mandoa vola ty daholo anaovana joro vitokatsika anaovana mi-influencer de izy zay zavatra zay hoe fanjaka amin'ny fahamazinana ary rehefa tsy vitan'izay rehefa hoe manam-pahefanao amin'ny tanàna fa maka koa izy firenena mpitondra de manova lalàna mihitsy izy manova atmosfera mihitsy zany ary eny zany mahatonga ny ataontsika hoe na formation ndrina zavatra mikatsaka fatandrena anova atmosfera anova lalàna anovana zavatra maro samihafa mba hampanjaka ny fahamaizana eny amin'ny rivotra io tamin'ny andro ny Daniela de hoe ny anjina mediana sy persiana namoaka lalàna zany namoaka lalàna zareo mba hatonga ny olona ekoka amin'le sary vongana ary zay moa zavatra misy am'izao fotoana zao hoe amoaka lalàna mba hisy ny fanambadiany lehilahy sy ny lehilahy sy vehivavy sy vehivavy mamoaka lalàna rehefa tsy tsika zany mioccupe eo de izy mioccupe eo anova lalàna de tsika misubirany'le izy rehefa tsy anao conquête tsika inona zany ny tonga atsika any natson'Andriamanitra aninony tsikany asan'ny apôstôly toko voalohany andiny voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany kasavavalo andray herinareo ary ho vavolombeloko eto Jerosalema seran'ny Jody Samaria ary hatrany aparany tany io zany rehefa mandray le puissance ianao tsy eo Jerosalema ihany tsy tian'Andriamanitra ianao hoe janona eo amin'ny aminao aloha fa tian'Andriamanitra rehefa mihina anao de vonjena anao sy ny ankonanao ianao zany tokony ijoro eo anatry anao sy ny ankonanao voalohany ny finoana ato amin'ny zavatra takina manko ao Jerosalema tian'Andriamanitra ianao ho ino ijoro vavolombelona samy ijoro faharoa eran'ny Jody manambara fahamarinana ianao manambara fahamarinana zany hoe raha ozany dadanao hoe tsika mbola mamadika andao tsika madika de samy joro ianao hoe dada tsy mamadika atsony tsy monombo samy tsony ary zay zavatra zay manapaka ny ataontsika hoe ny fanjakana ao anatin'ny ankonana ny olana eto amintsika be da be ny kristianina fa tsy mijoro amin'ny fahamarinana sady mivavaka ihany izy mbola mamadika sy matahotra nyty fanjakany ty eo maromaro ty raisana misy compromis be da be zany ho amin'ny kristianina tsy mijoro izy eo nivony ankonany de sady mamadika ihany izy mivavaka ka zay zavatra nefa tsy mitondra any amin'ny transformation satria tsy mélargira le fréquence ao anatiny fa misy tsara tsy milevina fanditatra olona multiplication rehefa niala Jesosy de 12 teo 12 teo ary 12 reo miparitaka itsika zany ny olona ndraindray araky volaza hoe ny olona tsy ny fiangonana na iza zany na ao anatin'ny sehatra na inona tsy manangana disciple fa lasa tsy mampitombo zany fa lasa addition dia farany zany makany hoe atrany amin'ny farany tany atrany amin'ny farany tany de zay raha tsy mi-investir ao amin'le izy anao le zany tsy toe manangana fotsiny ianao zay ozy Jesosy zay manan-kitapom-batsy aoka hitondrany azy zay tsy manana sabatra aoka maritra ny akanjo ny vitanana sabatra inona tika zay zavatra zay mi-investir tamin'izay ianao voalohany indrindra hoe ty ny anjarako ici le multiplication manjaka amin'ny zavatra rehetra zay ananako zay hoetiko atotonao raha vo tsy tsika manao l'izy voalohany de resaka fotsiny le izy fa miaingy amintsika tsiray avy maty eo tsika maty eo zany hoe maty le chair de eo misy le hoe raha tsy latsaka amin'ny tany voambarika maty de mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy de mamobe
maty dia tsy anao tsoa no velona fa Kristy mivelona ao atana velona tsy anao tsoa no velona fa Kristy no velona ao anatinao. Manomboka tsy hitatsony ianao fa Jesosy amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba firesaka, amin'ny zavatra atao, amin'ny zavatra afafy dia manetsika an'io sy manitatra an'io ianao. Zay zany ny amin'iny inona zavatra atao voalohany indrindra ahafahantsika manatanteraka an'izany. Fanangonana ny information rehetra momba ny fikambana, fiangonana, orinasa kristianina zay miasa eto Madagasikara, toerana misy azy, zavatra ataony sy zavatra ilainy. Mila fantatsika aiza zany misy mivatan-tenantsika, aiza misy an'ireo sehatra ireo. Mila manana banque de données tsika zany hoe mba ahafahantsika rehefa eo reny zavatra reny zany hoe mba ahafahana mifanampy sy mifanohana rehefa eo hoe aiza misy any anina. Ary toatra misy satria zay manko ny olana arak'izay moa volazany Zokelia hoe manala le solitude kristianina. Tokatokatsika dia miaritra rerialy fa ny fametrahana an'izy ity zany dia mba ahafahantsika hoe aiza misy aniza, inona ny zavatra ilainy mba ahafahana mifame. Fametrahana tabazotra kristianina mba ahafahana mifanohana sy mifanampy esaky ny tendrombohitra mba tsy hatseritena irery ary malemy ratsambatana iray. Mila fampahafantarana vaovao firaisana miasa amin'ny sehatra iombonana. Natsoina antsika averiko teo any zany hoe anosika ny hafa ianao. Ary zay moa tena hoe mpanompon'Andriamanitra natsoina amoaka le tsara indrindra any amin'ny hafa. Manomboka serviteur ianao manosika ny hafa. Dia izay zavatra zay fanangonana sy fampianarana sy fampiofanana. Zao zavatra ataontsika zao zany hoe dia ahoana multipliena an'izao fampianarana zao. Ahoana ny zarana zao tonga any Ambovombe, tonga any ambona tsara sambo any farazay ambavohitra be any arakarak'izay don ananantsika tsiraray avy dia tokony zaraina aparitaka izay. Jereo tsara hoe ny tendrombohitra ray dia mifanohana makany amin'ny fampiraisana sy fanababoana ny sehatra ao aminy sy amin'ny sehatra hafa. Misy za vidéo kely tsy vidéo moa zany fa ohatra anankiray zavatra ataontsika hoe zavatra efa misy nataony fikambanana atao zay ty hoe 3e hoe efa nataony zareo zany hoe aizavy nefa misy fitoriana filazantsara eto Madagasikara. Ary zany dia zava-dehibe olona vahiny nanao an'ity zany vahiny natsapy izany tonga teto hoe dia tsisy donné mihitsy eto Madagasikara aiza ny aiza dia iza ny aiza. Rehefa natsapy izy dia jerena hoe raha ohatra tsika hoe akatanana anankiray le couleur samihafa zany dia efa misy sehatra hoe ay avoaka makaiza ana tsy haiko manao an'izay aloha fa mila technicien ndraiky dia raha mijery zao tsika hoe ny couleur samihafa dia fikambanana samihafa sy ny zavatra efa misy ao amin'le toerana. Raha hijery zao tsika hoe eto amintsika ny aiza raha hitenitsika ny iza ny aiza fa ny olana manko eto dia lasa mifaninana dia efa misy toerana anankiray misy zavatra atao tokony manosika le zavatra misy eo nataontsika ny ama kristianina antsika mifanampy. Fa ndray lasa misy concurrence dia micréer dénomination antsiraray avy dia zay zavatra zay tokony tsy mitambatra le hery fa lasa le kristianina indray fanaratsy dia manimba fréquence fotsiny fanimba le kristianina atsy miteny an'le kristianina ratsy atsy dia fanimba fréquence fotsika dia potika le tontolo dia tsy mandeha le izy. Fa zao zavatra zao zany ahafantarantsika hoe ahafahantsika mifanosika aiza moa zany aiza ny tanaka raha ohatra hoe raisitsika ty toerana anankiray ty ohatrany ohatra lehibiazina zay ohatra zao raisitsika hoe akiboka inona ndika ny CP hoe misy church planting sy discipleship atao akiboka voatra hoe faritsika hoe faritra Marilambo. Dia zay zavatra zay ohatra anankiray zany ty sehatra zany hoe tokony manana zao tsika amin'ny domaine rehetrarehetra économie aiza misy any sehatra inona amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny rehefa fanabiazana inona ny laivandry sehatra ry hoe tokony manana donetsika ny ahafahantsika zany mba hoe mifanohana sy mifanampy ao anatin'le izy. Zay zany ny ataontsika hoe zavatra ohatra fotsiny moa iny fa hiditra amin'le
ao nandray miverina indray oaby kely fa tsy haiko le izy a mila fréquence hafa manampy anahy raha araka voalaza zany dia misy tanàna kely 44 000 eto Madagasikara 44 000 raha ohatra tsika monko zao hoe miteny hoe 200 taona ny idiran'ny filazantsara eto Madagasikara 200 taona ahoana nefany a mbola ataoko hoe natao hoe kristiana moa 52% ary reo kristiana 52% reo ve mijoro daholo ve sa mankany am-piangonana fotsiny sa manova fréquence inona nananan'ireo kristiana 52% reo dia fitipitiany fa tsy laza lava be a efa maika dia faharoa fahatelo aty efa vita ao arak'izay volazay moa zany misy sehatra anankifito le izy a lohany fotsiny zaraiko tsy hiditra détail satria za tsy manam-pahaizana amin'le détail rehetrarehetra fa araka volazan'izay moa sozikevitra ny zavatra atao eto a ahafahantsika rehefa eo manambatra voalohany resaka fivavahantsika ny a dia ny zava-dehibe hoe mila mana programme national tsika n'ity Madagasikara ity hoe amin'ny fomba ahoana natratrarina Madagasikara tsy amin'ny atsipriany rehetrarehetra any a ny sy ny fiangonana ohatra na iza izy ao anatin'le réseau zany hoe andanonareo makary nareo kosa zay akaria mba hisy hoe fitamarana ao anatin'le réseau zay mba hisy fitsanjarana asa ao anatin'le izy faharoa fa zavatra teneako zany dia hoe fampivondronana sy fandrahana reo ministera dimy ao anatin'ny tsiraray avy io zany zavatra important be manko ao anatina fananganana na amin'inona misehatra rehetrarehetra misy nataontsika hoe ministera anankidimy ao anatin'le ministera anankidimy a misy manangana zany hoe mpamakilay sur le terrain ohatran'ny josoa zany mila mihitsy ianao midina sur le terrain mamakilay fa rere tendrombohitra ry fotsiny ianao a tsy miova fa mila le olona mihitsy zany a conquérir le territoire zay ny apôstôly faharoa ao le misy le ataontsika hoe le prophète na le mpaminazy le ale mahay mamaky zavatra amin'ny tontolo ara-panahy ary le mandrava ao anatin'le combat spirituel zay raitsika teo hoe mamatotra sy mamedianina ao anatin'le izy mila fandray tanana daholo le izy fahatelo ao anatin'ny hoe rehefa mijoro kosa le izy a dia misy olona mikarakara mampitombo an'le olona mame sakafo sy miaro an'le olona andraikitry ny pastera zany fa efatra mpampianatra ohatra zao teo nisy mpampianatra mahafantatra ny zavatra tsy hipiriany ao anatin'ny soratra masina ohatra fahadimy a evangelistra dia manababo olona mampafantatra an'izay olona tsy malala mba hiditra ao anaty fiangonana zavatra tiana trindrina dia hoe misy asa fanompoana samihafa misy anjara asa samihafa dia reo zavatra reo nefany a ndraindray a samy tiaka an'le toeran'le anankiray daholy samy tiaka an'le toerana anankiray daholy dia eo mampikorotana l'izy a fa ianao rehefa tokony le sur le terrain dia sur le terrain ary zay zavatra zay mila rindra tsara zany ao amin'ny lafiny ankonana dia zay hoe ny voalohany ihany resako tsy resaka lavabe ahako mametraka ny fomba fijerin'Andriamanitra eo amin'ny ankonana fa merenina ny loany araka ny sitrapon'Andriamanitra raha io ny heviny mpivady raha mandresy zanaka fametrahana ny ankonana iainga amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fahatelo fanabeazana ny olona saina vatana ara-panahy obiazana amin'ny zavatra rehetrarehetra zavatra anankiray zao ty a teneniko fotsiny hoe za moa any amin'le setra misy anahy dia zay ny zaraiko ohatra hoe any ambany vohatra dia zay moa teny hoe tsy ampianarina k'olona ny olona nasa tanana alohan'ny sakafo dia marary kibo ohatrany zay zavatra zay tokony hiditra zay sehatra zay zany tsika hoe isy fanabeazana amin'ny sehatra fa olona avany andafy ndray a zay hoe olona avany andafy ampianatra ny olona nasa tanana any ambany vohatra fa aiza le éducation antsika ny hoe anjarantsika ohatra tsotra be zany hoe fa tsy ampianarina fotsiny olona hivavaka fa ampianarina ihany koa olona mba andray an-tanana amin'ny sehatra rehetra saina vatana ary Jesosy ozy izy dia mitombo saina sy fahendreny mitombo ny zavatra rehetrarehetra izany fankalazana dia mba ny zavatra rehetrarehetra ngamba dia miditra ao anatin'le fréquence an'Andriamanitra na ny olona na zavaboary ary tsika natsoan'Andriamanitra anjaka ao anatin'le izy atsoan'Andriamanitra tsika zany a
mba hitondra fiankofana n'Andriamanitra daholy zavaboary rehetrarehetra na inona natao dia hitondra zay fiankofana amin'Andriamanitra izay. Toe-karena dia toe-karena zany raha mbola raha tsy mandeha amin'ilay voalohany zany transformer le olona dia lasa fanangona-karena sy paikady anangona-karena. Fa inona marina moa le toe-karena araka an'Andriamanitra dia hoe mamokatra manampy ny hafa dia manitatra ny hafa mba hivelatra. Zay zavatra zany le teonomia ozy izy re sy solidarisme araka volazany zoky ny asina, zany hoe ekônomia manampy ny hafa fa tsy ekônomia anangonana ho an'ny tena. Fitondrana dia arak'izay zavatra zay zany dia araka lote zany efa voarezaka tamin'ny voalohany tsy iverenako tsotra mba hisy mifampiraisana amin'ny samy kristianina hitambatra ao anankiray hifanompo ametraka tambazotra ny tambazotra kosa miaro somanoana izay mijoro. Io le solidarité rehefa misy any amin'ny ministera rehetrarehetra any efa misy kristianina ary zay le ao anatin'le banque de données hoe tokony fantatsika aiza misy kristianina ka rehefa misy zavatra manjoana azy dia mifanohany tsikany fa tsy irery satria eo le olana zany rehefa misy mijoro ary reo namantsika zoko reo rehefa atao dia irery tsy ampy ary zay le le tanjony HFKF tsy hanao politika fa anohana andreo zay mijoro aporisika andreo mba tsy irery izy ary aro an'izy ireo mifanohana zay zavatra zay ary zay zavatra zay tokony iraisantsika hoe tsy irery le olona raha andray azay sehatra zay izy. Ary io moa ino moa le sosokevitra zay atao zany ao anatin'izy hoe amin'ny fotoana dia hoe hiaraksika amolavola hoe inona maviny moa tena hoe lalam-pandroenana sy atao hoe projet de société tokony aty Madagasikara samy manana daholo tsikany ary samy misy tsara fantao zay ho atambatra mba ho lasa anankiray mivinatsikany ao anatin'le izy. Farany amin'ny lafiny serasera dia reo zavatra rehetrarehetra reo amin'ny rehetra zay nanatsika fampianarana formation rehetrarehetra ho aparitakitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mba horenin'ny olona na aiza ary zay le fomba fiasa zany hoe raha tianova transformation tsika nova firenena dia tsy maintsy reo sehatra reo voakasiky ny kristianina. Zany hoe kristianina dia mila manjaka amin'ireo sehatra rehetrarehetra reo mba hitondra fanovana sy transformation fa raha ny ampiangonana fotsiny ianao kely ny impact hoentinao fa mila misehatra ianao amin'ny politika, amin'ny fitondrana, amin'ny ekônomia, amin'ny serasera mila kristianina maro mijoro amin'ireny zavatra ireny mba ahafahana mitondra transformation. Farany raisiny ndraikitsika tsiraray avy masahi mijoro ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. An'io dia natsona ianao hijoro amin'ny sehatra misy ianao tahaka ny Josefa, tahaka ny Nehemia, tahaka ny Daniela, tahaka ny Davida, tahaka ny Josoa anababo firenetsika ho an'ny Kristy. Masahi mijoro tsikany hitambatra ho iray tahaka ny efa nataony teo aloha mba hijoro tsikany. Andao hiaraka hifanompo ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra manomboka ety atady ka hatramin'ilay arivo taona mandrakizay efa mijoro tsikany. Sotra toko.